anisan'ireo nanandratra ny rhythm and blues gasy i Rami Frank, nanoratra hira maro toa ny vavaka ho anao rineny ary nitaizany taranany sy ireo tanora amin'ny tokony hananan-tsiraray ny maha izy azy ao anatin'ny mozika. Tany amin'ny taona fitopolo tany isy fifaninanana hira resaka rhythm and blues. Tamin'izany nandray anjara tamin'izany Pape Kings, Marc Justin, Sylvain Marc, neny zalahy reo teny anglisy teny frantsay, neny Rami Frank nataony teny gasy, rhythm and blues teny gasy, ary tamin'izany izy nandrombaka amin'ny voalohany. Tonalité ny feon Rami Frank zany si bémol, izy zany tena mahasarotiny anazy. Io Rami Frank tsy mety mihirahiran'olona zany io, za ozy izy manana ny hirako ahoana ny hirako ny hiran'olona, izay valeur le identité ny tsirairay izay zany ny apitany aty aminay manana identité dia iny identité anao iny mety mamakivaky an'io fiainana io fa mety foana io. 4 janvier 1964 narary izy tany amin'ny hôpitaly tany Adego satria fatatsika izy moa maramila frantsay Rami Frank, niady tany Algérie izy dia misy taona affecté dia narary izy 4 janvier 1964 mahita le olona rehetra ao amin'ny hôpitaly misy mitsidika, izy tsisy mitsidika dia nanoratra n'iny hira iny izy, sady latsaka ny ranomasony nanoratra n'iny vavaka anao rineny iny. Fa ny taona fitopolo no nanao prise n'indry zareo tao mélodie jazz tany amin'ny discomady 61 zay vao mivoaka i vavaka anao rineny. Fianakaviana moa zany raha vao vorivory dia zay foana io dadatoa io papi atao vavaka anao rineny, dia lasa ohatran'ny hoe hira-pianakaviana mihitsy angamba le izy ve nilazaiko azy. Ary rahantsika mahita fa amin'izao raha vao fetiny reny dia ampanetretena nilazana an'izany fa iny iriny ohatrany hoe hira fanevany reny rehetra na ny ivelany ary isaorana anazy namorona an'iny fa hira nitraverse génération de génération iny ary tsy ho faty mandrakizay fijeriko azy.